Mahakasika ny tontolon'ny fitaterana indray kosa ny 4 hatramin'ny 7 volana desambra lasa teo no nandeha tany Chine ny filohan'ny tetezamita sy ny lehiben'ny vondro fitaterana andrenivohitra hijery ireo fiara fitaterana vaovao izay ho ampiasaina eto andrenivohitra. Andeha ho arahantsika ny vaovao mahakasika an'izay iarahana lotsira kotiny iray ny eo amin'ny sariny mamy Rasoana Evo. Mbola eo am-piandrasana ny fiavian'ireo fiara fitaterana vaovao avy any Chine isika amin'izao fotoana izao araka ny nambarany filohan'ny vondron'ireo mpitatitra andrenivohitra. Naharitra enin'andro dia ny filohan'ny tetezamita sy ny lehiben'ny vondron'ny mpitatitra andrenivohitra tany Chine nanao tombana ireo fiara izay kasaina ho vidiana. Efa hita araka izany ireo fiara fitaterana izay ho vidiana saingy mbola miandry ny dinika mahakasika ny vidiny. Tany Chine kotra moa zahay nisy toerana efatra no notsidihana tany ny concessionnaire-na fiara zany dia tao Guangzhou ndray dia Shanghai dia Chongqing ary Zhengzhou. Reo zany no toerana nitsidihanay zay manao ny fiara Yingtong dia Yutong Aiger ary Foton. Karazana fiara modely fito no hitanay tany, zany hoe efatra lehibe rairay avy amin'ireo concessionnaire efatra zany dia telo kely moa zany eo amin'ny 6,50 eo lehibe 7,50 dia amin'izao fotoan'izao zany tsika dia efa tonga eto ny vidin'izy ireo. Fa aloha mbola iarahana ny dinika mandefa filohan'ny tetezamita ny mombamomba azy sy ny fanapahakevitra farany manana iaraka aminy fa efa fatapatatra efa fantatra ny vidiny zany zao amin'izao fotoan'izao fa dia miandry ny audience zay efa nipetraka an'izao-tsika. Dia fanambarana zay nataony amin'ny filoha ihany koa moa dia hanampy be dia be anay izy amin'ny fitadiavana ireo mpamatsy vola, hanampy anay ahafahanay mandotsy kelikely ireo fiara ireo ary mafisina moa manamafy mihitsy izy fa tsy misy premier izy teniny hoe hanampy zay tsy manana ao izy ary tadio fa ny valala tsy endombandy avadibadika dia miary efa teneniko izy dia vitay zay zany manatena anay. Raha ny fanirian'ireo mpitatitra dia tokony samy ahazo fiara fitaterana iray avy ireo mpikambana ao amin'ny vondron'ny mpitatitra andrenivohitra, indrindra fa ireo izay manana ny lisansa amperinasa. Misa 900 moa ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-pitaterana andrenivohitra ary 700 kosa ny isan'ny fiaran'izy ireo. Tahaka izao moa ny endrik'ireo fiara izay afarana ary marihana fa tsara kalitao no mitsitsy-solika tokoa izy ireo ary mahazaka olona maro. Raha ilay fiara sokajy 9 metatra sy 50 ohatra dia olona 7 no zakany raha mipetraka ary 12 raha mitsangana. Ny iray izay mirefy 7 metatra sy 50 kosa dia mahazaka 5 mipetraka ary 5 no mitsangana.